Misy moa ny valan-dresaka izay nataony honorable Vepana sy teny androany hariva. Natao ihany no tsy teny anefa ny tsy manaraka ny sotoavina malagasy kosa ny mampandainga olon-dehibe. Voalaza ao anatin'izany moa fa ny tenako dia ny teren'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina ilaza zavatra lainga teo amason'ny vahoaka tany Ankilimalinika. Eto dia te-hiteny amin'ny honorable Vepana sy teny sy ny vahoaka malagasy ihany koa, ny siansa tsy mba mandainga, ny siansa tsy mba afaka laingana fa rehefa oui dia oui, rehefa non dia non, rehefa zéro dia zéro, rehefa un dia un. Ny tenako moa zany dia tena siantifika, nanao matematika sy fizika azy vao nivadika nanao école d'ingénieur. Ho toy ny resaka atsika nataoko tamin'ny maly izay no valiany ministry ny mine tamin'ny maly ihany koa 12 metatra ozy izy ministra no 12 metatra eo no ho adina zavatra no teneniko tao anatin'izay zavatra nandainga amin'ny vahoaka malagasy ianao Andriamatoa ministra dia ny teny ianao fa nianatra mahaya nianaranao io fa za sy teny Randrianatsoninaiko tsy namboatra automobile, tsy ingénieur mamboatra automobile fa mahay mandeha automobile. Fa ny base tuliara kosa dia ny teny DG ny base tuliara ary nampianarana tany tuliara zany fa minimum 40 mètres ary kolasa any amin'ny 60 mètres zay no nampianarana zareo anay. Ary aza adinoana alefako amin'izay le proof fa diso anao monsieur le ministre ary nandainga tamin'ny vahoaka malagasy anao monsieur le ministre, satria les sociétés mihitsy no ny teny fa 40 mètres ianao ny teny 15 mètres, tsy antsasana akory zany zavatra zany. Société aza ny teny 5 mètres voalohany kosa tsy azona kitihana iny fa apetranay fomba averinay fa le 40 mètres eo amin'izay io no misy an'le minéral dia io no hodioviny zareo amin'ny rano monsieur le ministre. Raha misy fanomezam-pahasoavanao men'Andriamanitra anao zany fa izy zany anompo vahoaka malagasy fa aza matahotra ianao no diso alefako le video sotra tokoa. Le fasika ho alaina zany ndray zany raha io jugement ranobe io any amin'ny 10 ka hatramin'ny 70 metatra any le kosy no lazaiko fa tsy fomba fitrandrahana azy raha eto Madagasikara dia mbola ady hevitra aloha mikasika andrarabasy tuliara iverenantsika eo zay rehefa avy eo fa raha ny tokony ho izy rehefa nandeha teny amin'ny serasera sy fanazava-kevitra samihafa dia tokony hisy ny feonan'ny solombavambahoaka ministra misy telo dia ny ministra ny rarambahiny, ny ministry ny renekibon'ny tany, ny ministry ny tontolo iainana, ny ministry ny vola ihany koa, efatra eo zany. Izy ireo dia nangatahany amin'ny mpanohitra mba hitondra fanazavana mananoloana andreo raharaha mitana sainy maro amin'izao fotoana izao. Dia eo zany mikasika ny rarabasy tuliara, eo ny raharaha mikasika an'ireo nosy manodidina na Îles Éparses, eo koa ny raharaha mahakasika ny hoe mitsify ny LFR na ny lalàna ho amin'ny fanitsiana ny teti-bola taona 2020 sy 2020. Nandroso koa satria dia azon'ny ao amin'ny mpanohitra, azon'ny ao amin'ny mpanohitra ny mandroso proposition na manao tolo-kevitra anaovana ataontsika hoe proposition na ordre du jour aroso mandritra ny fotoam-pivoriana zany ary dia nandefa tokoa ary io proposition na volavolana lahadinika io dia aroso eo anivon'ny bromaritra ary dia nandeha tokoa zany rehefa natao ny avy amin'ny fanoherana izany volavolana lahadinika izany ho tonga eo amin'ivon'ny bromaritra izany. Dia ny vaovao farany zany dia tsy raikitra mihitsy
satria dia nolaviny teo anivon'ny boromaritra tamin'ny farany ny ho fanatanterahana n'izany lahadinika izany zay tokony ho atao amin'ity anio ity, izany hoe tsy misy ndray zany ny fifanatrehana andreo ministra voatanisy amin'ny solombavambahoaka mba hahafahana manontany azy ireo ny amin'ny antonantony zany mikasika ny raharaha araka nabarantsika teo, ny raharaha bastuliara, ny raharaha mikasika an'ireo nosy manodidina, ary eo ihany koa mikasika ny fitantanam-bola zany amin'ny ankapobeny ka tsy nanaovana an'ilay loi de finance rectificative. Ina daholo no afaka makina an'izany mazava loatra aloha, satria eo anivon'ny boromaritra moa zany avy amin'ny heromara ny maroanisa, zany hoe ireo solombavambahoaka eo anivon'ny fitondrana ny mahasady maroanisa no mandrafitra amin'ny ankapobeny ao an'izany boromaritra zany dia nanao ny fomba rehetra. Etsakilan'izay koa dia hoe tena manao ny asany amin'ny maha hoe mpanara-maso ny mpanatanteraka ve ny anteny miera-pirenena ny solombavambahoaka dia mipetraka ao baraingo zany, satria sady ny lalam-panorenana no ny lalam-panorenana sy ny fitsipika anatiny ao anivon'ny anteny miera-pirenena zany no manome lalana ny fanoerana handroso any koa anana fahafahana zany anome an'izay nataontsika hoe lahadinika izany. Dia eo moa zany dia ampiarahana satria efa ho avy anatrika ny solombavambahoaka ihany ireo ministra amin'ny volana ambony io zany, amin'ny volana jona, dia atambatra amin'izany ireo question réponse zany raha ohatra ka zay. Azo lazaina zany fa anticonstitutionnel ihany zany ilay zavatra mitranga le fanapahana amin'ny hoe ny solombavambahoaka amin'izany hoe ny boromaritra indray no miaro an'reto mpikambana ao anivon'ny gouvernement na ny gouvernement zany amin'ny zavatra tokony ho antanina. Dia zay le hoe ahoana marina no fanatanterahana le hoe manao ny asa amin'ny contrôle amin'ny organe de contrôle ny exécutif ny parlement indrindra fa ny solombavambahoaka zany manoloana an'le hoe nanao ny fomba rehetra zay tsy ahafahany reto ministra reto iona iseho eo anolohan'ny député mba ho ametrahana fanontaniana amin'ireo zavatra tena manahirana olo, satria isan'ny tena mbola vaovao mafana ary mampisinatevitra ray fotsiny amin'ireny ohatra mikasika ny resaka base tuliara. Resaka base tuliara moa zany zao dia resabe taorin'le tamin'ny fandalovan'ny Andrajoelina tany Ankilmalinika tany Tuliara zay nisy fampandraisana fitenenana ny colonel Fanapera moa zany ny hoe ray amin'ireo zay manohitra ny fanatanterahana ny base tuliara. Dia mety nisy nanao serasera na nanomana serasera be amin'ny hoe fampandraisana fitenenana fampijoroana an'ity colonel ity io masony bahoaka manoloa tao anatin'ireny ataontsika hoe famorina olona natrehan'ny filoham-pirenena ireny. Dia nihevitra ny maro fa hoe zay sary hita maso zay dia milaza mety ho trandrahana ao anatin'le hoe manaiky an'ilay fitrandrahana zany colonel Fanapera, nefa zavatra hafa moa no tena nresahany teo ary mbola nampiny fanontaniana fa tsy manaiky an'io zany manohitra an'io hatramin'ny farany zany colonel, zany hoe diso le serasera ny heverina fa atao satria nisy saka hivoy an'izay amin'ny lafiny rehetra. Dia koa mbola nisy an'le hoe tsy fahasalamana nahazo an'ilay olona nandritra an'le fotoana nandraisan'ny fitenenana zay zay novoy be an'ilay image n'le izy zany, satria dia mazava loatra matono tranga reny mety hoe malaise tsy fahasalamana tampoka teo ampandraisan'ny fitenenana dia midika ireny fa contre-cœur zany vazany naraisan'ny fitenenana ary dia tambesatra taminy zany ary mety natonga n'ireny malaise ireny zany zavatra dia ny azo olo miazakazaka be mantsy le izy satria ny fotoana moa fofo ihany no ahafahana mamelabelatra ny zavatra mitranga hoe omaly dia nitondra fanazavana moa zany ny lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny parlement ny solombavambahoaka sy tena rena solonyaiko zay voafito tontolo ara voalohany mikasika an'io raharaha io. Izy zany dia hoe anankiroa raha ohatra hoe sy tena satria zay nisy ny zavatra nanamarika hoe raha toa ka tsy mahakasika ny baobaba zany hoe tsisy baobaba simba ao aminatin'ity fitrandrahana ity dia hiala tsy ho anao politika itsony hisitaka amin'ny tontolo politika hisiteny zavatra ray nyresahany zany io. Dia zay zany zao isan'ny zava-dehibe no ataontsika hoe zany fanampy zany marina aloha hoe politika ihany betsaka ny efa nanao vava amin'ny mendrikendrika mitovy amin'izany fa important be zay. Ary eo ihany koa le hoe titsakilan'izay satria nandeha be tamin'ny vaovao maly ariva moa zany ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka sy tenandrea solonyaiko sady lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miera-pirenena dia
nanao setriny an'izany tamin'ny alalana vidéo selfie ny ministry ny arenakibon'ny tany zany tamin'ny mialina dia raha endrika ny sehon'ilay faneho-kevitra le ministra dia nanao tenue de sport izy a vidéo selfie zany a nitondrany fanazavana na lefa maika ataon'ivon'ny fahitalavitra nasionaly a zany hoe amin'ny andro alina be zany satria karazana hoe réaction par rapport amin'ilay faneho-kevitra sy mifanazavana zay nentin'ny député citeny dia eo zany misy fikoropahana aloha raha fa tena jerena hoe inona ny nampikoropaka an'le ministry ny arenakibon'ny tany zany a nanao an'le vidéo selfie amin'ny andro alina raha izay en tenue de sport roa zay inona satria raha ny tokony izy raha fanazavana ara-teknika raha maromarina kokoa satria isan'ny fangatahany maro de hoe avoay ny tatitra ataony teo anivon'ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana ny ONE ny ONE zay manao le hoe étude d'impact environnemental mikasika ny fitandrahana zany nge nisan'ny nangatahany rehetra mpanao politika avoay ho hita zany vokatra ny fanadidinina ara-tontolo iainana zany ho hita mba afantarany ahoana avoay ho hita ny cahier de charge na ny boky nandraikitra mikasika an'io resaka base toliara eo dia hatramin'izao moa zany samy andry ny rehetra dia eo dia zay zany le hoe sur la forme zany inona ny nampikoropaka le ministry ny arenakibon'ny tany tsy maintsy nanao le vidéo selfie tamin'ny alina nisy amehany ve satria efa fatany raha teo fa tsy isy aloha le feonana androany eo amin'ny satria isan'ireo ministra tokony hiatrika ny solombavambahoaka amin'le fangatahan'ny mpanohitra izy dia ny bureau permanent teo amin'ny assemblée nationale zany efa niaro azy ireo hoe tsy ampionina amin'ireo araky ny fangatahan'ny mpanohitra nareo fa alao miandra an'le fanontaniana koforoka ary amin'ny volana jona irahan'ny gouvernement zay taterahana anatin'ny 4 andro zany zay hoe fitinina question orale foya ary tonga dia mahitsy sy fitinina ao anatin'le izy dia raha izay efa fatana zany fa tsisy le feonana androany kinona nampikoropaka azy nanao le vidéo selfie faro azo natao tsara matsy nanomana zay mety fanazavana ara-teknika satria raha ny filazany dia hoe tsisy bobaba zany vokitika eo ary 5 metatra ambany eo fotsiny zany no anaovan'ny base toliara ny fitrandrahana le fasy mainty dia tonga saina be azy zany ao anatin'izy vizy ty resaka lavadrano 5 metatra ny lavadrano anareo riatena dia 20 metatra ho eny amin'ny ary 20 metra vao mahita rano ity io dia hoe 15 metra hono dia eo le fasy mainty ohatran-drahana 15 metra ozy le misy zany dia tena ohatran'izay ohatran'ny hafahafa be mieritreritra zany riatiana vizy ty hoe resaka lavadrano sa fitrandrahana hoana dia azo adino fa izao tsika zany milaza hoe tsy aloha hoe teknisianina manazava tany Tuliara zao raha tao anatin'le hetsika nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny Zoma iny tena mba tsara raha ohatra ka ny directeur général NONE nanazava hoe izao ny vokatra ny fanadidina ara-tontolo iainana nazava teknika teo zany nge natenen'ny colonel Falapere hoe azavao ahoana ny BAB an'ity zavatra ity hoe tena zao le ohatran-drahana zao ny zavatra mitranga zao ny sisisisi raha tena isy zany zao dia tokony hoe asevina ndray fitenena tamin'ny fotoana iny dia zay NONE hoe ny vokatra ny fanadidina ara-tontolo iainana tompoko dia milaza an'izao faharoa tsisy tsy malala nge fa ile orinasa amerikanina zay hitrandraka zany hoe zay nahazo an'io resaka base toliara io le hoe energy fuels ny tena spécialité an'io nge dia mpitrandraka uranium ary izy manana ny tsenany uranium 20% ny tsena ho an'ny amerikanina eo amin'ny tsena raisam-pirenena ary izy ary vao nahazo an'io marché io satria tsy eto ihany fa any Afrika ihany koa izy manao dia hoe tena ngeza be ty resaka base toliara ty nga izy uranium avera ndeha dia amin'ny 15 metra dia tsy efa gligli daholo ny tany ananina tany fa zany izy dia efa hoe tena hitandraka aozy izy dia manterarara le hoe minéraux critiques anisan'izany zany nge ny afantarana ny énergie fuels io saka mpitrandraka uranium fa fasy mainty no atao fampidirana fa tena hoe le hoe terrara zany le resaka hoe minéraux critiques anisan'izany ny uranium zany nge ny tena mampalaza ny orinasa io fa nga zany misy dia miresaka loatra fa dia hoe tena dia hoe 15 metra kosa aloha zay raha ngamba mety nanao EPP any fa na mbola teo amin'ny EPP kosa raha ve dia teny hoe 15 metra mahita fasy mainty
de mety teny koa sarikady ty izy ty fe zany fitrandrahana rano koa satria so de foragena rano koa satria daniva tsy resaka fitrandrahana reny akibany tany fa 15 metre zany nge mbola mety mitovy an'le avin'le trano hery marina mafy tsy Carlton ve tsy ohatra mbola avino zany fitrandrahana fasima ohatrany Carlton igny zany mbola avo gne io Carlton io de 15 metre fotsiny de mala tena mba ohatrany tena tsy aloha tsy miteny le voambolana vonona atao anatin'ny saiko ato fotrany hafahafa be le zavatra azo pitapitana izy nge mbola manamafy fa hoe ny tena ny scientifique ozy izy ny étude scientifique de tsy mandainga za aloha tena scientifique ary tena marina teneny hoe tsy mandainga ny hoe teny science tena exact fa aloha rangamba tena le izy resahana sao de mba 150 metre ary ny tiany tenenina fa tsika ary miovaova be le chiffre teneniny zareo miovaova be 40 à 60 metre le midiny io zao ndray lasa 15 metre de inona ary ty aloha rangaza mba mifanao an'zany rehefa zavatra tsy de précis ohatran'izany manahirana be le izy izy ty ve fitrandrahana rano e iny so de resaka vovo ary ty rehefa mampivadika hoe 15 centimetre manahirana be 10 centimetre 7 centimetre aloha raha nantoka fa ohatra mahatsakoana misy le tenen'le rahalahy iny daory arak'izay efa fotoana ray zao efa presana anao piano mena 2 minitra anao zany afahanao miresaka efa io fa misy antso breton andao raha isika manao any eny toko manao any ianao miaraba tompoko miarabanareo de miarabanitely de miarabany technicien de mahafinaritra rakaraka tena mahita raka fanjakana fa ty tena fanjakana nahena maso vahoaka tsony fa tsy jery afa-tsy fatapahatsy ino omaly raha ty tena asa tary aminareo fa nanomboka tamin'ny robe folo de amin'ny efatra vaoverina ny jiro tapaka ndray jiro ao anaty somarana fanina eo amin'ny tena amin'ny enina fitofito eo amin'ny robe folo alina vaoverina tapaka ndray aby ray maraina vaoverina de ozy hoe tena tsisy tahoatra vahoaka ary tsony raka le vanjakala ary tiarara le vanjakala ena io azy zany miantso hoe miantso an'le olona fitahambasy miaro an'ny fanjakana io hoe tena. Votre correspondant a mis votre appel en attente. Ina zao mahatonga an'indry de atina mety mitohaka loatra amin'ny fototsofina le telefona de mikasokasoko de mihetsiketsika de lasa miaraba tompoko. Allô, miaraba Brito. Zany miaraba zalapo sy atrezarezo. Eny ary. Mana mampelitely le rangaty io. Le problème eto ny zavatra tsy mety ohatrany dia ampanatrona ery amin'ny assemblée ery ny ministre tompona ndraiky sotra mipasitiliara misy notontolo na ministre ny énergie io ampanatrona eny. Tonga eny fa le filohan'ny antenimieram-pirenena no miaro azy tsy azo tsisy anatina raha dinika zany fa tsy avo tena tsy azoko e zavatra tsy mety eny no ampanatrona an'ireo fa le izy de hoentina amin'ny lomboto fotsiny hoe zay mety de tiana ataoly. Zay zavatra misy eto hoe na iza afary na iza tsy hoaly amin'ilay de zay izy hoentina etavo io mety de hoentina amin'izay izy tiana ihany io fa zay irevonay de jiro verangaty jiro kosa no tapaka de tsy misy fanazavana tsisy inona le misy ny energie tsy misy ny rano misy ny rano tsy mitenitro manina tsy azoko misy le izy inona ary le ataon'le olona miandro tanàna de le minitra sa maninona zay fotsiny tena fa tsy hijarony tsony kosa le de alefa am'izay mandeha ary bastiliara de atsona ry le olona de atika virana ry naty compte faiky ry kolony fanampiorena anaiky nefa mikely le olona raha alika ro tsisy ny te atao miteraka any eny le izy tsy misy an'izany tsy miteny an'izany de atika virana zany eny zavatra de fitondrana veranga de manao an'ra fitondram-panjakana de izany ny zavatra misy tena tsy isony kosa fa tena zany lo tsy hitako tsony zao tenenina amin'io tsy mety ny be deabe ny inconvénient no ny avantage ny be deabe amin'ny raha iny tsy liverana nefa nakalaza va fetim-pirenena de alefery amin'ny tsy mahay matery amin'ny raha feriferiny eny nafa manginana raha eny azy afomanganao tsisy vakiany olona zay afomangany fahantsan'ny olona mampieritseritra ny olona fa tsy ny eritserety tsisy jiro ny olona mandritsy ny pilay andro tontolo de afomanga no ndeo alefanao zany ve de zavatra lozika mba menatra reo olona vo tana mafaty fa de tena tsy isony misy mariny
zany hoe dilery anareo président de la république izaravary amiko vary amiko Rick Cantoni dia mizaravary amiko président ino zay zalava aloha rehefa avy ndray ny aloha ny famakiko an'ilay izy tsotra be foronina le olana dia tsy le tompon'andraikitra voalohany tokony isana zany tsy le ministra zany no mijoro eo na hoe milaza ny vahaolana tandrify fa zay le hoe président zany président milaza ny vahaolana miresaka délestage anao miresaka problème la rano dia hoe tsy mivoaka ato tsika retany rendanitra ingindry ny retena saridany tsy mivoaka ato tsika raha tsy mahita vahaolana taizy iny toerana iny mandroseza iny sa mba manam-bolona mandroseza iny mbola tsy mivalona ny taona mbola tsy voavolana vitsy lasa mbola tsy mandingana ny ratsan-tanana dimy fa io izy io dia ohatran'izay ngely izy dia hoe mitranga le ry avoay reny voatazona pontsy tanao le nisan'le hetsika montany an-daboly nisamborana tovolahy firy dia niakatra fitsarana dia tsy nigadaina tany tuliara fa nalefa tany fianaratso mba gaga koa aloha tamin'iny any amina ohatra nga tsy isy fitsarana sonjany a tuliara dia adia dia avao dia nomena toromarika amoahana an'ireo zanadrika ireo dia nivoaka dia anao ohatratra zany zany le fandeha nandeha ny raharaha colonel Patrick moa izy iny dia mivadiny moa le hoe tany Tamora dia nandeha le toromarika avoa izy dia ahitanao ohatratra zany zany le mode opératoire dia tsy vaovao amin'izany ianao raha ohatra ka hoe tapaka ny jiro dia miverina ny jiro tapaka eny tompoko miarapa allo miarahaba zareo salame miarahaba ny piainiko fa nareo io tsy nareo lany tsy mahay nareo dia nareo tsy tenerany olona hoe 5 metatra fotsiny dia mahasoaso maileo toky ary mbola nampino hoe 5 centimetara dia mahazo grave one io nge zafafantatra famboletra ny tiany zareo atao ary fanodonana sainy vahoaka foana zany anaika tsy maintsy anavany ainy io zay ny hevitra tekabony zareo fa lay zavatra lay zavatra raha maha-olombelona nge tokony efa menatra ary zareo satria manino ry zareo nanohitra ny tany voalohany anarina sy hitiny tokoa le hoe taky ny mpanohitra ny aonana amareo olona zay voalazanareo teo ministère en finance ny environnement ny arena kibony tany raha sitsiny zany raha ka hoe misy fahasahina ny zareo atao miatika an'le fanoherana fa zareo mitsy zany satria fantany hoe tsy ho tafavoaka amin'izany akevitra mihitsy izy dia aleo tsy manao dia ohatran'izany tsy hoe vontolo ampiasainy zareo amin'ity resaka hoe le fierty satria anazy le député 5 misy teo le député fanoherana zany mipetraka fotsiny amin'izao ny tonga dia hoe tiatsika atao ato dia mety io mba afahafahatsika ny somba maniary zany io elefer io dia hoe lany zareo zay mahatonga zareo anao vontolo anio zany nefa tsy lalàna dia etsitsika zany no mipetraka hoe raha ka le tombontsoam-pirenena ny jerena be dia be ne zaka efa azona tao fa io iresahantsika io ne soa dia mbatra sy mety zany hoe zareo zany tena tsy miraharaha zay mety sy tsy mety any izy satria manino ary koana hoe ny zahatra tiany natao teto dia nety daholo hoe mamorotra ny mpanohitra izy zany amin'izay itiavany azy dia tsy midika ireo dia ohatra mampalaka mbola afaka mamerina ianao raha ohatra mbola misy fanampiny oresahana fa manahirana be oa le miresaka n'le raha ny voambolona miboloka fa raha resaka ny energie olona mba rairay tanàna ihany moa zay any mba mivoatra rindrehatena dia manahirana fa aloha rehefa hitako mihitsy izy dia mba hiresaka oralahy inona mihitsy ty zavatra ty fa sady fa dia lasa mety ho voatonontonona hatramin'ny aty tanàna nge raha zo no mitoso zavatra ataonao rozo eny ary miaraba tompo miaraba miaraba atsika mitopera lahy salama manaraka lefa le fanazavanareo amin'ny rahalahy teo ary brito dia mahatsapa hoe isanandro zany dia tsy maintsy misy scandale foana eto amin'ity firenentsika ity ny ato mba andrasako amin'ny session parlementaire io dia le enquête parlementaire momba ny bois de rose volamena sokatra volamena mivadika vy
aiza ho aiza fandeha zany fa atao ohatra misy zavatra mipotra foana isan'andro anandro dia adinidiny le manao rinon-dasa tsy tsarony. Ny azy hoe reny mihitsy mba eritreretiko hoe mba dinihan'ireo député reo lalàna momba an'ireny ohatra miveran-javona fotsiny zalahy le izy ary reny resaka vidéo nataon'ny india ministre reny tsy mahagaga tsony zany efa tsy mahagaga tsony zany fa nendry zareo reny le sous forme fotsiny sisa lafa mazotoanareo io moa zany manahirana resaka enquête parlementaire aloha fa ela mihitsy tsika niresaka an'izany fa izy io koa manko ny problème dia zao miconstitué an'le groupe zany le anao an'le enquête tsy maintsy multi ao anao zany fa laza avy amin'ny vondrona tsy samihafa zany mandrafitra lisy fa tsy hoe akory hoe teanao enquête parlementaire ny député ty mety izy reriny ao tsy mety izay fa avy amin'ny misy avy any indépendant zany dia misy avy any Mirmara tokony mandrafitra ny lisy raha izay fa misy fangatahana atao satria misy resaka vola dia rehefa tonga any amin'ny resaka vola zany misy budget zany misy budget anaovana lizy mety misy descente mety misy ohatran'izao dia manao budget dia eo dia efa mikatso tsisy vola mivoaka zay lizy matoa tsisy vola mivoaka nge zany dia efa mazava loatra na tsy tiana irosona le izy mba hoe ivoahany zaty sy zaroa fa tsy voatery andra le enquête parlementaire koa nge mba feno solombavam-bahoaka nge an'le faritra rehetra ary zay nge ny mahagaga maheno ianao amin'ny solombavam-bahoaka any amin'ny couloir any an-dalatsara dia nitaraina na reo solombavam-bahoaka irmara ary hoe tena tsy afa manoatra zay fa le izy tokoa nge dia tena mariny légitime rariny be nge zany fanamarina tsy ohatran'izao zany fa nefa moa tokoa fa zay tratra ny discipline de parti dia manaiky an'lizy fa zao ny fandaminana nany amin'ny jaroany amin'ny parti fa nifetraky ny conséquence ny lizy dia zay be vahoaka miaraba tompoko miaraba allo manahoany miaraba nareo zalahy salama sokiala vetitosy daoary raha nge tete fanonteny momba an'le conclave teny ambombanambola président zay zao aty hatramin'izao ny jironay tsy mandeha andana araka anao mivirinay ny ambombanambola mihitsy manao conclave dia mba atao fisetoka fotsiny voaka ao tena mipotika ny fiainanay satria miankina amin'ny jiro ny fiain'ny asanay président iangaviny ianao ary rehefa tsy vitanao ranga dia ameta fialana fa tena mamay loatra le izy tokony ho velona soma tsara izahay tsy angataka any aminao ary tsy mila mifangatahana any aminao fa ny jiro alefa dia velona izahay tsy mila zay tosika sy nininninao any zay fa alefasy ny jiro dia velona izahay mavelona anay ny asanay ndana mba manao conclave ndray mandeha vireny ambombanamboly dia alefasy président le jiro aza mivoaka ao anao raha tsy setoka fotsiny mivoaka ao fa tena mamay loatra président tena tsy rariny tsony tena tsy rariny fa tena miaritra amin'ny mafy loatra le voaka malagasy miaritra amin'ny mafy loatra ary sy ny alina hatramin'izao jironay tsy mandeha mahaly tontolo amin'ny adiny vadiny enina tsy mandeha tena mifona président rehefa tsy vita ranga mialahy mialatsiny zaraha misaotra indrindra lisy nge misy mahita tombony amin'le fahatapahan-jiro koa nge zay antsoantso misy mahita tombony ao anatin'le izy raha ohatra mampiasa groupe dia mandeha ny solika raha ohatra misy inona koa dia tena zany tola kely efa dia zavatra inona le resahany eo ndre tena antso izy ny zareo avy anakarobato koa ma tsy miantsoantso be ato hoe tena mba efa tapaka hatramin'ny maly ariva le retsy le jiro hatramin'izao mbola tsy verina avy reny président karobato resahana foana ataony eran'izay fatapahan-jiro zay izy mako ahilika efa tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nisy ny délestage io le fiteniko foana ao anatin'ny topomasy le hoe feon-dakolosy mpiangonany miverimerina dao ary allo eny tompoko eny ary fahasalamanareo manahoany mety ao anatin'le lalansaina fitiaroana ny maro no anatin'ny filazam-baovao dia mba ohatrany sy mandrahona kely any moa le tolo tamina lasana an'le professeur izy professeur tena mahay fa tsy be resaka loatra na dia manokana ny fiainana amin'ny resaka fitiaroana momba ny science technique filazana na fampalam-baovao sy ny serasera angamba amin'izao vanim-potoana zay ilalaovan'ny universitaty mba hay amin'ny raharaha iny mba tokony mba ikidiany kely ahaterovany kely professeur ralo malala rafikisona Eliza nanangana ny STICOM eny amin'ny averimanontolona Antananarivo rehefa nampianatra ela momba an'izay seraseran'ny fampahalalam-baovao communication médiatique tao amin'ny faculté beletra ry sciences humaines izay tao moa izy sendra nanahirana dia naleo ny nanangana ny STICOM izay nanofana olona manam-pahaizana maro
reny zao nitadiaviny mba aiza hoe izy nareo mba hanisy fiampianatra ny tanora na ny lehibe azy aminy hoe inona ny tena serasera mariny ary mendrika mba ho siansa ihany iny ny resaka fampahalalam-baovao sy ny resaka serasera misotra nareo zareo na ny fotoana kely mba hatsiarovana an'izany vehivavy ray aman-dreny be olo mangandivery manopolitika zany mahere zato sopio ary ie dia miondrika manoloana ny ray aman-dreny iny zany manoloana an'izany tokoa professeur Rafidson Ramatomo zany marina dia marina voalazanao ary miombana amin'izany ankoatran'izay efa voasoratra anatin'ireny fanehoan-kevitra any anatin'ny tambazotra sosialy ireny